Taranja atotondry mandalo olana ihany koa ty taranja ty amin'izao fotoana izao tonga eto andrenivohitra avokoa ary ireo likiparitra misy araky ambin'ny folo ny alakamisy teo ary nanatanteraka fivorimbe te tsy amin'ny Sogradin Mahamasina izy ireo tao anatin'izany fivoriana izany nanapahan'izy ireo fa dia angataka fivorimbe anivon'ny federasiona malagasy ny taranja atotondry izy ireo. Manoloana ny savorovoro ao anatin'ny fitantanana ny federasiona malagasy ny taranja atotondry dia niakatra teto andrenivohitra avokoa ireo filohan'ny likiparitra rehetra manerana ny Madagasikara izay misy araky ambin'ny folo ny alakamisy maraina teo ary dia nanatanteraka fivoriana tetsy amin'ny Sogradin Mahamasina izy ireo. Taoriany ny fivoriana dia nandefa taratasy fangatahana fivorimbe ny anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izy ireo izay nandefasana izy ireo ity tatitra fivoriana ity ihany koa ny komite olimpika malagasy. Teboka maromaro no napetraka izy ireo ho anton'izao fangatahana fivorimbe izao. Tsy fahazoana mandeha tany amin'ny fiaderana tompon-daka eran-tany tany Allemagne. Tsy misy tatitra ara-bola sy ara-moraly. Tsy fandraisana ndraikitra tamin'ny championnat national nandritra ny efatra taona. Tsy nahavita ny assemblée générale ny fédération malagasy ny atotondry nandritra ny efatra taona. Angatanay ny taratasy fanesorana sy fanasazena ny G Bernard avy any amin'ny Aiba fanafainganana ny fividianana ao anivon'ny section ny ligue ary ny fédération ao anatin'ny enimbolana. Manoa mafisin'izy ireo ary fa tsy nahavita ny andraiky ny napetraka tamin'ny filohan'ny fédération Rabary Sohermamy fangataham-panazavana mikasika ny faninanana afrikanina tany Congo Brazzaville. Teo ihany koa ny tsy fandehanana ny mpiatroka mandeha tany Allemagne niatrika ny fidinan'ny tompon-daka eran-tany, fangatahana ny anaovana ny tatitra ara-bola sy ny ara-moraly ary ny ara-teknika. Tsy fandraisana ndraiky ny filohan'ny fédération nandritra ny faninana nasionaly nandritra ny efataona. Tokony omena anay likipatra ny taratasy fanasasiana Andriamatoa Zé Bosco avy amin'ny Aiba hoy izy ireo. Fanafainganana ny fifidianana izay filohan'ny section na ligue fédération ao anatin'ny enimbolana. No mafisy reto filohana likipatra reto ihany nandritra ity fivoriana ity, mambola Andriamatoa Andriamanampisoa G Bernard no filoham-hevitra ny fédération malagasy ny taranja atotondry.